Falmerabantsika rehetrarehetra indray hitantsika araky ny andrasan'ny rehetrarehetra araky ny andrasan'ny rehetrarehetra hatramin'izay nandritra izay fotoana lavalava izay nanomboka tamin'ny volana septambra na voasambotra ny Romy Randrianarison sy Philippe Tabuteau dia niandry isika hoe firy ny sazo azony, inona ny sazo omen'ny fitsarana britanika azy ireo. Androany zany fahafolo ny volana May nivoaka ny didy telo taona sy tapany an-tranomaizina sazy miatra ny an'i Romy ary 17 volana kosa ny an'i Tabuteau. Ny tsara marihana dia izao, be dia be no milaza hoe izay fotsiny ve tsy ampy izany, mampalahelo izy. Dia ny didim-pitsarana izay mivoaka any amin'ireny firenena britanika ireny dia misy barème arakaraky ny le zavatra natao, ohatra hoe corruption zany no nitsarana anazy dia mijery izy hoe efa voalovy ny vola, inona fiantraikan'izay eo amin'ny fiarahamonina, iza daholo ohatrohatra ny ahoana ny motivation sy mobile nanao an'ilay izy, inona ny fiantraikan'izay amin'ny ataontsika hoe ny intérêt public. Dia izay rehetrarehetra izay no mahatonga ny famerana ny sazy izay voalaza ny lalàna. Dikan'izay zany mampiatra ny lalàna no ataon'ny mpitsara fa tsy misy hoe ihany nataoko betsabetsaka, ihany nataoko kelikely na ihany nataoko ohatr'izao, tsy ohatran'izay ilay izy. Izay zany voalaza ny lalàna any amin'izareo raha ny ataontsika hoe ny degré na tratrarina ny Romy sy Tabuteau dia telo taona sy tapany no azon'izy ireo ary neny Tabuteau zany nanasorana ataontsika hoe 25% izay telo taona sy tapany izay nazahoany an'le 27 mois satria niaiky talohan'ny fitsarana izy fa nanao ny heloka. Be dia be no milaza hoe izay fotsiny ve? Ny tsara marihana dia 10 taona ny maximum ary raha ohatra tena hoe gravy izany hoe efa nisy vola be voaray ary nisy setraikany be teo amin'ny ilay orinasa sy ny firenena ny zavatra nataony dia mety nahazo hatrany amin'ny 10 taona izy, fa ity zany mbola teo amin'ile fanombohany izy no tratra ary tsy nety nandony vola mihitsiny ny orinasa Genfield fa nanao izay ahatratrarana anazy teo amin'ile fanoloram-bola dia tsy nisy zany ny fanolorana fa teo dia tapaka le fifanarahana dia tsy lasa lavitra le izy. Inona mahasamihafa an'izay? Any amin'ny firenena britanika ny orinasa izay manome vola, manolotra vola amin'ny alalan'ny corruption dia voasazy ihany koa, ka niezaka zany zareo tsy ho voasazy mihitsy ary tsy ho tafiditra mihitsy amin'izay hoe mety ahavoasazy ny orinasa Genfield izay mihitsy dia tapitra teo amin'ile ataontsika hoe teo amin'ile fanolorana ny raharaha dia teo no nisamborina ry Romy. Kely sa betsaka ny saziny, averiko foana, mila mandray andraikitra ny firenena malagasy, mila mandray andraikitra ny malagasy ary mila mandray andraikitra ny fitsarana malagasy, fa tsy metehitra fotsiny ihany amin'ny hoe zareo any Angleterre, zareo any Grande-Bretagne, zareo any Frantsa, zareo any amin'ny CPI ihany no ka hiado antsika fa antsika kosa angina dia hitango lalitra eto fa matahotra figadrana. Tadidio tsara fa n'aiza maneran-tany dia samy mandray andraikitra amin'ny fireneny ny tsirairay. Manimba ny toe-karena ao amintsika ny kolikoly, mampitsoaka ny mpampiasa vola ao amintsika ny kolikoly, ary manimba ny fidiram-bola sy tsy miteraka asa
mahatonga ny tsy fisiana asa ao amintsika ny fitsoahany mpamatsy vola, mpampiasa vola ao Madagasikara noho ny kolikoly. Dia isika mieritreritra foana hoe ka izay mataotry ny gadra. Rehefa tsy gadra nareo rehefa tsy miaritra lacrymogène, rehefa tsy hiady ho an'ny firenena dia ho matinona eo daholo ary ho maty tsy anasa dia ho lasa mpivarotena sy ambakany lay antitra daholo ny zanaka vavintsika ao Madagasikara. Tsy ny zanaka vavy ny mety ny lehilahy koa, satria amin'izao ny pédophile efa tsy mifidy harapaka na lahy na vavy dia ataony daholo. Ka inona le safidintsika efa samy efa ataoko hoe samy hifafa ny kihoany ihany, tsy aleo ve miady, tsy aleo ve miady. Tadidio fa na taty andafy ary ny nazahoana an'izany fahaleovantenany ny frantsay tamin'ny andron'ny révolution zany dia faty olona ramandrika izay voalaza ao anatin'ny hiram-pirenenany zareo aux armes citoyens. Ny any amintsika Zanahary eo taio ny tanindrazanay, tanindrazanay malala. Tena malala antsika ve ilay tanindrazana, tsika miady ho an'ny tanindrazana, tsy miady ho an'ny tanindrazana, fa hoe miandry Andriamanitra hiady antsika fa itsika kosa angina. Dikan'izay dia izao misaora aloha ny fitsarana britanika, tsy ny tena misaora n'Andriamanitra, misaora aloha ny fitsarana britanika mba nahatratra an'ity Romy ity. Ary tsy Romy irery ny mpanao kolikoly ao amintsika, ary tsy izy ny tena hoe faratampony mpanao kolikoly, reny ny atao hoe petit joueur, tratra tamin'ny 5 000 euros, 10 000 euros. Fa ny gros joueur, ny voay be matevikoditra ao Madagasikara izay mbola ho fantatsika ny anaran'izy ireny, ohatra Ndrimbika, ery laza reny, gros joueur. Jerevo tratra ambody omby izao izy, tratra nanao corruption mitaky vola amin'olona, mametra-pelana fotsiny dia vita. Nga tsika rehetrarehetra sarotiny, za rery angamba sarotiny nanitrikitrika anazy tamin'iny, fa ianareo ahoana? Iza ny sarotiny amin'izao zao dia andeha hifidy anazy ny any Sainte Marie, hitondra ny teny sy solivavany zareo, satria manantena inona? Satria zanak' Sainte Marie. Jereo zao reny nanao corruption na écran plat reny, iza moa ty ministre ny intérieur tamin'ny Covid. Amin'izao izy dia conseiller en présidence. Tenareo mieritreritra hoe tsy manao kolikoly tsony izy rehefa lasa conseiller en présidence, tsy tompoko, vao maika mandrondraka. Ary izao no teneniko izay anisan'ny teneniko tamin'ireo mpanao gazety vahiny izay nanao interview teo tsy Romy irery no mpanao kolikoly ao Madagasikara amin'io fitondrana io, fa efa fomba fanaon'io fitondrana nanomboka hatramin'ny 2009 aloha ny fantatro ny alohan'izay, mety possible ary mety misy fa ny 2009 makaty dia tena nirongatra izay tsy izy ny kolikoly ataon'ny fitondrana. Ary dia asaina mandoa écolage daholo izay olona te hampiasa vola ao Madagasikara. Mandoa écolage manomboka eo amin'ilay atao hoe intermédiaire na facilitateur, izay conseiller na olona izay mahitahita, conseil occulte na conseil officiel na non officiel, mahita investisseur dia maka aloha izy ny anjarany, dia mampanao contrat efa minégocier izy hoe inona no omena an'le président na le ministre na le prime ministre, dia rehefa tonga eo dia hoe efa vita ny resaka, ataovy aransony dia omena amin'izay ny anazy. Zany rehetrarehetra zany efa tsy tratra sady tsisy manenjika, feritreretintsika hoe aiza rery zareo any Londres ny anenjika an'ireny, tsy tompoko. Izay tratra tany Londres izay idirana orinasa britanika, izay ihany no afaka enjehan'ny tribonaly any Londres. Fa ny ao amintsika, raha mba sarotiny tsika ohatran'ny mahasarotiny antsika tamin'ny resaka izy moa ty Rakotobe manao